Mandeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova. Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerany masina ka misaoran'i Jehova. Hita ianareo avy ao zonany eo Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Vavaka isika Andriamanitra tomponay, sotranao izay noho ny fitiavana sy ny famindrapo ka afaka manatrika aminao amin'izao sabata izao. Angataka ny fanatrehanao izay ary ampangino ny feo hafa rehetra mba andrenisanay ny feonao. Sotra Jesosy eo. Amen. Fifaliana ho an'ny fiangonana adventista Ambojana Masoandro Itosy amin'ny distrikana Ambojafy. Ny miarabantsika rehetra tratra izao sabata izay natokan'Andriamanitra hanomezam-boninahitra sy hiterahana azy izao. Ny voninahitr'Andriamanitra ny hiposaka amintsika tsiraray avy ary ny fiadanany ho an'ny isa-tokantrano sy ny isam-baravarana. Andeha ho fantaritsika ireto mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay hitondra ny hafatra amin'ity anio ity ireto. Ao amin'ny ilany ao izay ahitantsika ato amin'ny ilany ato dia ny olona Rabenandrasana Louis. Manaraka azy ao izy no hitondrantsika eo amin'ny vavaka fiankofana. Manaraka azy ny olona Razafindrakoto Mamtina, izy no hitondra manokana ny fanatitra sy ny ampafolony amin'ity anio ity. Ny ao amin'ny ilany kosa ny ahitantsika ny anabavy Randriana Solomamlovany aina, izy kosa no hitondrantsika eo amin'ny hafatra manokana ho an'ny ankizy na ny toritenin'ny ankizy izany. Manaraka kosa dia ny nampiasain'Andriamanitra mba ampahery sy ampitraka antsika rehetra amin'ny alalan'ny toriteny sy ny vatsim-panahy dia ny olona Rakotovao Andriana Arivelo. Ny rahalahy izay nanao ny fanolorana teo dia ny rahalahy Rakotoarivony Simon Artina. Izy no natokana hompitantana manokana izao fotoana izao izay arahantsika manana eo ambanin'ny fanatrehan'ny fanahy masina. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra ary ho fanombohantsika raha teo izao fotoana izao dia andeha araka hitsangana isika anao ny hira 720 aviry vazatany eo ka ny andininy rehetra no tanterahantsika amin'izany hira izany. Hira 720. Saveu caminhira ni fala vutandeibe saya mudena marube evitare camidera saya mudena marube evitare camidera. Fiangonano mahasandratureny feo hiderany mpanavotra na tiany fitrazy izao irao ampandehanana irazony jiona irao ampandehanana Ziuna Avirivu avunzio Kami falia vuku
ny vakiteny fototra izay hojerentsika amin'ity sabata ity, izay voaboasany mpanompon'Andriamanitra mianadahy, dia ho an'ny ankizy jerentsika ny mpanjaka voalohany toko 7 ny andininy 14 tapany faharoa. Mpanjaka voalohany toko 7 ny andininy 14 tapany faharoa. Tsy ho lany ny koba ao amin'ny parika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara. Mandra-piavy ny andro, andatsahan Jehova ranonorana amin'ny tany. Andeha indray ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomia toko 17 ny andininy 7. Deutéronomia toko 17 ny andininy 7. Naran'ny Tompo, miantso ny lanitra sy ny tany ao anio, ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoalohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fitahiana sy ny fanosonana. Koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Amen. Sody manasatsika hivavaka andohalika. Ry Jehova, rainay masina tsara indrindra ny an-danitro. Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao, mpanjaka ianao, tompo ny tompo ianao, miendrika hoderaina ianao, miendrika kalazaina ianao, ary miendrika ho miamboninahitra. Tompo malalo atao hoana tsy sotranao, no ny fitahianao anay nandritra ny enemana, irovanao anay tamin'ny loza maro samihafa, indrindra ity sabata ity dia mbola mianao fotoana afahanay mikoka sy manome voninahitra anao. Ka dia misaotra betsaka tompo malalo. Tsy miafina aminao nefa ireo tsy famendrehanay nandritra iny enemana lasa iny. Mianjaanja eo anatrehanao ireo tsy famendrehanay amin'ity sabata ity tompo. Meteza ianao mba anasa zany amin'ny raha anoso, ka mba ho vita fihavanana aminao mandrakarivo izay, ka ho vonina hitsenanao eny amin'irao any lanitra. Ankehitriny ary tompo malalo dia mivavaka manokana izay amin'ity sabata natokanao hiderananao ity. Ao ireo manana olana tompo malalo, matoka efa hijery ireny ianao, hitratsehitra ianao hamahy izany, ka mba atoky ireo zanakao. Ao ihany koa reto salama amin'ity sabata ity tompo malalo, meteza anendry ny tananao lava fatsy anendry ny loharanon aretiny izany ampitsahatra tanteraka, ka hody fahasalamana ahafahany manompo anao. Ao ihany koa manana vavaka manokana tompo. Ao ihany koa ireo te hisotranao tamin'ny zavatra nidiranao atsehatra tamin'ny lafiny rehetra. Tompo malalo, raisa ny sotra tolotra anao izany. Tompo malalo amin'ity sabata ity ihany koa, andreny afatro izay, aoka ny osotry ny fananao masina ne, amenao mpanomponao, ka afatra ny vatana avy any aminao no renesinay amin'ity sabata ity. Ka tsy ala maina eto izay, raha tsy efa nandray, za mivatsim-panahy zany entinay hamakivaky indray ny fiainana ho avy iny. Tompo malalo, aoka ny feo hafa rehetra, tsy anelingely leto amin'ity toerana ity, fa aoka ny fanatrehanao feno no anjaka sy omba izao toerana izao, dia matoka efa amaly vavaka ianao. Raha mivavaka izany tompo dia tononona tsy angatahana amin'ny anaranao. Yeah.
Zao isika dia tonga eo amin'ny fotoana izay natanterantsika ny fanompom-pivavahana ny amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Fanompom-pivavahana izay ahafahantsika misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra no ireo fitahiana sesehena izay nomeny ho antsika rehetra ary tsy haitombanana izany. Koa rariny indrindra raha toka misaotra an'Andriamanitra isika midera azy amin'ny alalan'ny fanatanterahana izany fampom-pivavahan'ny fanatitra sy ny ampahafolony izany. Manana fotoana fohy isika ahafahana manomana izay fanomantsika nandritra ny herinandro mandray an'izany hoeny am-pelantanantsika ankehitriny satria hoentina mbavaka izany fanatitra sy ampahafolony izay ho atolotritsika izany. Raha toka vonina isika dia manasantsika rehetra ary hiaraka hitsangana hivavaka isika. Tobrany tsara izay masina any an-danitra. Misaotra anao izahay noho ny tombontsoa lehibe izay omenao anay ankehitriny. Afaka manolotra izao fanatitra sy ampahafolony izao. Ary misaotra anao izahay afaka midera sy mankalaza anao amin'ny alalan'izany fanompom-pivavahana izany. Koa atolotra anao ary izay rehetra nomenao anay amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ianao ny tompo hitahy izany mba ho fitaovana avita be eo amin'ny fitoriana ny filazantsaranao izany. Ary indrindra koa ny foninay sy ny maha-izy anay dia atolotray ho eo am-pelantananao izany. Ary ny fotoana rehetra izay ho tanterahana mandritra n'izao sabata izao, engainay izany mba ho eo ambanin'ny fanatrehanao ary ahitanay sy atsapanay ny fahatsaranao ilay Andriamanitra mpamorona anay tsirairay avy. Tonononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary angatahantsika ny diakona izay tompon'andraikitra ny amin'izany fanatitra sy ampahafolony izany mba hitsangana hanatanteraka n'izany ankehitriny ary ao anatin'ny feokira no hanatanterantsika izany fampom-pivavahan'ny fanatitra izany. Ho fanolorantsika ny fanatitra dia andeha ataontsika ny hira fitsoroan-jato. Ooh.
Ampifaliana no iara-banantsika rehetra tratry sabata ity. Ara-baina manokana ny ankizy satria tonga eo amin'ilay oramamy isika izao. Andeha ary iaraka hira mafy an'ilay oramamy isika ary ao aorian'izay dia iaraka hivavaka isika. Iaraka hivavaka isika. Jesosy zokinay eo misaotranao zahay no ny fotoana mamy izay omena ho anay amin'ity sabata ity. Mitenena Jehova ô fa miaino izay mpanompo-kelinao. Anaranao Jesosy, amen. Efa nisy fotoana ve ianareo rankizy nahatsiarinao na be? Ary te hihinana sakafo be rehefa none? Tamin'izay fotoan'izay ve nareo nanana mofo kely teo am-pelatananareo? Rehefa nieritreritra hihinana an'ilay mofo kely nareo dia nisy olona anankiray indray tonga nanantona anareo dia nangataka an'ilay mofo. Nona ihany koa io olona io dia inona re nataonareo omenareo ve izy sa tsy omenareo? Ny lohateny hafatra izay hoenontsika amin'ity anio ity rankizy dia mitondra lohateny hoe Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra. Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Tiako raha mba hiaraka hamerina izany isika ao aorian'ny telo hoe 1, 2, 3. Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra. Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ny vakiteny fototra izay angalantsika lesona amin'ity anio ity dia ao amin'ny mpanjaka voalohany 17 andininy 14 tapany 2. Aiza ho aiza rankizy ny boky ny mpanjaka? Hitanareo ve ny boky ny mpanjaka? Ny boky ny mpanjaka dia ao aorian'ny boky ny Samuel ary ao alohan'ny boky ny tantara. Jerentsika ilay mpanjaka voalohany 17 andininy 14. Iaraka hamaky mafy be isika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-piavin'ny andro andatsahan'i Jehova ny ranonorana amin'ny tany. Indray andro rankizy dia naniraka ny mpaminany Eli ho any amin'ny tanàna ny Zarefata Andriamanitra. Tamin'ny fotoana io dia tratrany mosary teo amin'ny tanàna io satria dia tsy nisy ny ranonorana ary dia tsy misy ny vokatra miakatra. Noho izany dia tsy misy sakafo ny olona ary nona noho izany mosary izany. Ary dia nirahan'Andriamanitra mpaminany Eli andeha ho any amin'ny mpitondran-tena anankiray. Fantatrareo ve izany vehivavy mpitondran-tena? Ny atao hoe vehivavy mpitondran-tena dia vehivavy efa maty vady.
rehefa nivoaka teo atokotany andeha akakitay ilay vehivavy mpitondra tena dia nahita azy any mpaminany Elia ary niteny taminy hoe masina ianao mba omeo rano aho hosotroko. Ary rehefa andeha hiditra ny vavahady ilay vehivavy mpitondra tena dia niantsondray mpaminany Elia, masina ianao mba omeo mofo aho hohaniko. Nijanona tampoka rakizy ilay vehivavy mpitondra tena ary dia niteny hoe tsy misy afa-tsy koba eraky ny tanana ila no ato amiko ary menaka kely afaka anaovana azy. Noho izany tsy manana mofo menanao aho fa rehefa avy manamboatra mofo amin'ity aho dia tsy misy intsony ny sakafo hohaninay mianaka ary dia ho faty mosary ihany koa izahay mianaka. Dia hozy izy mpaminany hely mantsy azy hoe ataovy ihany araka izay nieritreretinao dia omeo aty aloha ny mofo hohaniko, fa ny Andriamanitro no nanirakay taty aminao. Ary nolazain'Andriamanitro fa tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny menaka mandra-pandatsahan'i Jehova ny ranon'orana amin'ny tany. Ary dia nankatoa ny tenin'Andriamanitra sy ny hafatra izay nampitany mpaminany Elia rakizy ilay vehivavy mpitondra tena. Ary nandritra ilay mosarena dia nahagaga fa tsy nety ritra tokoa ny menaka tao amin'ny tavoara ary ny koba tao amin'ny barika dia feno ary ampy ho azy mianaka sy ampy ho amin'ny mpaminany Elia nandritra ny fotoana mosary. Natokan'Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra rakizy ilay mpitondra tena satria fantany fa na tsy misy na inona aza ao aminy dia afaka mamorona zavatra ho azy Andriamanitra. Ka dia nanao an'Andriamanitra oloha laharana izy ka nomeny an'ilay mpaminan'Andriamanitra izay zavatra kely nananany ary fa satria fantany fa Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra ary afaka manao sy mahay ny zavatra rehetra. Betsaka ny lesona azontsika ho raisina amin'ny tantara iny fa amin'ity anio ity dia anankitelo fitiantsika anankitelo no raisintsika amin'ity sabata ity. Voalohany, mahatoky an'Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra ao satria fantany izay ilaiko rehetra. Mahatoky an'Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra ao. Manisa telo dia hiaraka merina amin'izay tsika rehetra. Isa, roa, telo. Mahatoky an'Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra ao. Ny lesona faharoa indray dia izao, manao an'Andriamanitra tompony zavatra rehetra oloha laharana aho eo amin'ny fiainako. Tadidinareo ve izay? Averintsika indray hoe manao an'Andriamanitra tompony zavatra rehetra oloha laharana aho eo amin'ny fiainako. Ary ny fahatelo farany dia hoe ain'Andriamanitra ny mampitombo izay kely ananako rehefa mizara izany amin'ny hafa aho. Amin'ity sabata ity dia tiako hiantehitra feno amin'Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra isika ary atoky azy ilay tompony zavatra rehetra sy hialika eo aminy ilay mahay zavatra rehetra. Izy ireny ankizy amin'ity anio ity mba maniry ny anatanteran'Andriamanitra izany teniny izany eo amin'ny fiainany, mangataka azy hitsangana fa hivavaka isika sady ho famaranantsika izao hafatra manokana ho an'ny ankizy izao. Miaraka hivavaka isika. Jesosy zokinay misaotra anao izahay noho ny fotoana manokana izay nomenao anay tamin'ity sabata ity. Omeo anay ny herin'ny fanainao masina ahafahanay mahatoky anao ilay Andriamanitra mpamorona anay. Ahafahanay miantehitra feno eo aminao ilay Andriamanitra tianay sy mpahay ny zavatra rehetra ka anao loha laharana izahay eo amin'ny fiainanay. Mitahy manokana ireo ankizy rehetra izay nandre ny hafatra ianao tamin'ity anio ity. Hitondra fanoloran-tena feno ho azy ireo ane ny hafatra izay henon'izy ireo. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen.
misaotra ny anabavy isika nanaiky hitondra izany afatra manokana ho an'ny ankizy izany. Ankehitriny dia hianoka ao anatin'ny toriteny ho an'ny rehetra isika, kanefa mialoha izany indrindra dia andren'ny afatra amin'ny alalan'ny hira isika, koa dia mianosy mijery finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy. Nimitoetra minauray malalo, ny manao izay sitra boninay, ny androkoma no tolo omeko anao, anao zay ananako.
Ambaravarany mandrakizay lohateny lehibe izay mitaonantsika heritreritra fa efa akaiky efa tombotra ny fiavian'i Jesosy. Kely sisa dia hifarana ny tantarany tany. Ambaravarany mandrakizay miatrika fotoana manan-danja lehibe izao tontolo izao misy antsika. Tsy maintsy manapa-kevitra ny amin'izay ho anjara amin'ny mandrakizay ny tsirairay. Raha jerena mantsy ny fiainana, indraindray toa manga, mahafinaritra, ary toa adino fa misy mandrakizay izay tsy maintsy hidirantsika. Toa tamana eto amin'ity tany ity isika. Nefa indraindray toa maloka ny andro, maizina ny andro, ratsy ny andro, tonga ny fahoriana, tonga ny fijaliana, mandalo ny reto mandringana. Toa manana te hody isika. Efa eo ambaravara mandrakizay isika amin'izao fotoana izao. Mifandimby eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny tsara sy ny ratsy. Matoa mahazo fandresena ny olona iray dia misy tolona nataony tao, misy ady natrehany tao, ary rehefa sendra anatin'ny aiziny izy, sendra anatin'ny zavatsarotra izy, dia indraindray toa tsy hita hoe eo Andriamanitra. Indraindray toa tsy tazana ilay tanany manavosavo. Indraindray toa tsy re ilay feoany manambitamby. Androany anefa asan'Andriamanitra manao safidy ny tsirairay ny amin'izay anjarany miroa amin'ny fiverenan'i Jesosy. Miantso ny lanitra sy ny tany ao an'io vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ny fitahiana sy ny ozona, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Mamperitreritra izany tenin'Andriamanitra izany, ary mampametraka an'ireto fanontaniana reto hoe inona ary ny safidinao? Fiainana sa fahafatesana? Fitahiana sa ozona? Raha oviana no tsy maintsy ianao izany safidy izany ianao. Manasanao aho ry Ralasany Abavy Malala, rehefa misy fotoana andinika ny Genesis 9, 7, 8 ka hatramin'ny 7. Izy io dia mitantara ny zava-nisy tamin'ny andron'ny Noa. Nomen'Andriamanitra 20 taona ny olona tamin'izay fotoana izay hisafidy na hiditra ao anatin'ny samby fiara izy na tsy hiditra. Raha tsy miditra dia lozany miandry. Raha miditra kosa dia fiainana no miandry. Raha manaiky sy miala amin'ny ratsy fanaony ianao tamin'izay fotoana izay, dia azo antoka fa ho voaro amin'ny loza ka hiditra indray, hiditra ao amin'ilay samby fiara. Inona nefa ny zava-mitranga? Tsy nino ny afatra izay nentin'ny Noa ny olona tamin'izany fotoana izany, fa inona zatra nataony? Naniratsirany Noa aza no nataony. Na dia atao hoe efa hitany ary ny famantarana, nahita ireo biby amam-borona izay nitandahatra ny zotra ny ala avy tany an'ala ka niditra nakao amin'ny samby fiara. Nahita ireo biby madio nandeha tsy fitofito lasy vavy. Nahita ireo biby tsy madio mandeha tsiroroa lasy vavy. Tahotra sy fihetsem-po no nandalo ihany, fa tsy nisy nanovany fony ny fahitana an'ireny. Taorianan'izay niverina tamin'ny fiainany sy ny fanao ratsy ihany izy ireo. Izany no safidy no raison'reto olona reto tamin'izay fotoana izay. No any efa etsak'ilan'izay mitory
ny fibebahana, mitory mitaona ny olona mba hiditra anatin'ny samby fiara ka ho voaharo amin'izany loza izany. Fahafatesana sy fahaverezana mandrakizay no ny andro ireto mponina ireto tamin'izay fotoana izay, satria safotry ny rano tao izy ireo. Voalazan'ny mpanompoavin'ny tompo fa alohan'ny anakatoan'Andriamanitra ny varavaran'ny samby fiara dia nanao antso farany tamin'ny kafanam-pono aho mba hidirana izy ireo tao amin'ny samby fiara ka hanana ny fialofana azo antoka. Indrisy anefa fa nataon'ireo tsinotsinona izany antsony noa izany, nandahatra amin'ny farany tsy anaiky ny antsony noa izy ireo, ny safidy ny fahafatesana, ny kantona nefa ny varavaran'ny sambo, ary mikatona koa ny varavaram-pahasoavana. Tsy misy intsony ny famindrapon'Andriamanitra ka na mitalao teo am-baravaran'ny sambo fiara ary ireto olona ireto, tsy azony no atao intsony ny namoa ny varavarana. Tapitra amin'ny fetra izay no safidy maro nataony maro tamin'izay fotoana izay. Safidy iray ihany no tsy maintsy ataon'izy ireo, na ny niditra atao anaty samby fiara na tsy niditra. Ny tenin'Andriamanitra ao Matitiko 7:20, ny 7:20 anefa dia manao vaky teny zao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tahaka ny androny Noa dia toy izany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Ry havana amin'ity maraina ity, mampieritreritra ny tantaran'ny zanak'olombelona tamin'izay fotoana izay, satria maro be ireo ny safidy ny tsy hiditra tao anatin'ny samby fiara. Kanefa raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany fa izy mialohan'ny fahatongavan'ny safotrano dia nikatona ny varavaran'ny samby fiara. Mitovy an'izany koa ny fiainantsika amin'izao andro farany izao. Mialohan'ny fiverenan'i Jesosy dia hikatona ny varavaram-pahasoavana. Tsy maintsy manao safidy ianao, na hiditra ny samby fiara na tsy hiditra. Inona ny safidy ny tianao atao androany? Izao mivolaza Matitiko 7, ny 13 sy 17. Naran'i Jesosy hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady, malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, fa ety ny vavahady makany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Raha mitodika tamin'ny andron'ny Noa isika, dia olona vitsy no tafiditra tao anatin'ny samby fiara. Ny ankamaroan'ny olona dia very mandrakizay. Te hanasanao ny tompo androany mba hiditra ao amin'izany vavahady makany amin'ny fiainana izany. Tsy manerana efa Andriamanitra, fa manaja tanteraka ny safiditsika zanak'olombelona. Fa iza moa io vavahady io fanontaniana mipetraka? Volazan'i Janoary 10:7, ny 5, naran'i Jesosy hoe izao ny vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy, ka hiditra sy hivoaka sady ahazo anina. Iza hoe ny vavahady lazaina eto? Tsy izany ravana fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no vavahady. Jesosy Kristy manao fifonana ho antsika amin'izao fotoana izao. Ary afaka miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra isika, anaovana izany fifonana sy fanelanelanana izany isam-potoana, isam-potoana. Mitondra ny vahotantsika. Romana 9:7-30. Izao no lazainy hoe naran'i Jesosy, iza no mamela heloka? Jesosy Kristy no efa maty, sady nitsangana tamin'ny maty ary mifona ho antsika. Te hanasanao androany hoe midira ao amin'i Jesosy, izay ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Izay no ala olana, izay no vahaolana tsara indrindra, ananantsika ny fiainana mandrakizay. Ho an'izay
manaikiditra ao dia izao nolazay ny soratra masina Romana 5:1 tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'i Jesosy Kristy satria izao manome fiaina mandrakizay ho Jesosy ka tsy ho very mandrakizay ary tsy misy androbaka azy eo an-tanako. Azo antoka izay rehetra miditra amin'izany vavahady izany dia Jesosy Kristy, azo antoka fa tsy ho very mandrakizay izy ary tsy hisy androbaka izay eo an-tanako Jesosy. Omeny ho amin'izay misafidy hiditra ao aminy ny fiainana mandrakizay. Hebreo 7:20 naran'i Jesosy hoe koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona n'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Raha mino ny Jesosy Kristy io isika dia ahazo ilay fiainana mandrakizay. Misafidy anatona an Jesosy Kristy isika, misafidy ny hiditra ao amin'i Jesosy Kristy isika ary misafidy ny ino an Jesosy Kristy isika dia anana ilay fiainana mandrakizay. Zao anefa misy fetrany anefa izany fotoana anaovan'i Kristy fifonana ho an'ny mpanota izany. Rehefa miala ao amin'ny fitoerana masina indrindra Jesosy dia tapaka no anjarany tsirairay na ho amin'ny fiainana mandrakizay izy na ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Raha oviana isika no isafidy izay anjarantsika. Zao lazainy ny Zefanitoko 1 ny 1:20 ny tapany voalohany hoe naran'i Jesosy efa tombotra ny andro lehibe an'i Jehova, eny efa tombotra sady mihafaingana indrindra, atombotra sy mihafaingana ny fiafaran'izao tontolo izao. Koa mandefa antso amintsika ny tompo. Raha isafidy isika hoe raha oviana no amaly izany antso izany. Josoa 2:20 manao hoe fidinareo anio izay ho tomponareo. Izy tsy milaza hoe fidio rampitso na fidio rehefa afaka ray volana fa anio no asain'Andriamanitra anaovantsika ny safiditsika hiditra ao amin'ilay vavahady dia Jesosy Kristy. Kely sady hikatona ny varavaram-pahasoavana hiala ao amin'ny fitoerana masina indrindra Kristy, tsy hifona ho an'ny mpanota intsony izy rehefa mialo amin'izany toerana izany. Tsisy fanelanelanana azo ny atao intsony, ho tapaka ny anjarany tsirairay. Misy fetrany ny famindrapon'Andriamanitra. Tsy misy mahafantatra na ny andro na ny ora izay elan'i Jesosy amin'ny fitoerana masina indrindra. Androany anio no fantatra. Matio 7:20 koa miomana kosa ianareo fa amin'ny ora tsy ampozinareo no iavian'ny zanak'olona. Ny azontsika antoka dia ny anio. Tsy misy mahafantatra ny ampitso na ny andro mbola ahavelomantsika. Androany anio no fantatsika. Ary raoty ny andro mbola omen'Andriamanitra antsika azahoantsika misafidy ny andana aminy. Tiantsika io Andriamanitra io. Tsy tia nisy ho very isika fa maro-po amintsika izy. Ny Petera 2:7 dia milaza hoe ny tompo tsy mahaela ny teny fikasana araka ny ataony sanofa elany fa maro-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Miala nenina amintsika ny tompo, miala nenina amintsika Andriamanitra. Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena, aza mangatakanjo ny andany amin'Andriamanitra, aza mangatakandro ny hiditra ao amin'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Raha nanaraka tsara mivaky teny fototra isika dia izao no lazaina ao amin'ny Deutéronome 3:30 hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny ozona, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Akatoko ny mandrakizay isika, mifidiana ny fiainana mandrakizay, mba hifidy ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy ane isika rehetra izay nandre izao afatra ny tompo izao anio. Ny tompo ane hitantsika. Amen.
maranantsika ny fotoana amin'ity anio tya sy fisorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny afatra izay nomeny atsika dia andeha horedontsika ny hira raika amin'ny 360 aza mangina omfoaza ataontsika ny andininy rehetra izany hira izany a aorianan'izany a dia ny mpanompon'Andriamanitra izay nitondra ny afatra teo nitondratsika amin'ny tsodrano a farany. Mangina omifoaza efakakile Jesu mirasaina ifampilaza fa efakakile Jesu azavarina nabeaina efakakile Jesu azasundrina maimaina fakakile Jesu omiumanayana itenaziza kahasandatureni masu faindruni panjakana kahasandatu havuni masu indruni panjakana omiumanayana itenaziza omiumanayana itenaziza kahasandatureni masu faindruni panjakana kahasandatu havuni masu indruni panjakana omiumanayana itenaziza omafanyana relitumpu miandrini uluna savabuari miaramisentu eavi Fanyana omafanyana relitumpu miandrini uluna savabuari miaramisentu eavi fanyana reliana. Manasasika rehetra nondrika ny lohantsika fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, misaotra noho ny afatra izay nomenao anay androany. Fantatray fa efa ambaravarany mandrakizay izao fotoana izao. Izay nefa misafidy niaraka aminao Jesosy. Koa raisy tompo ny fanoloran-tenay tsiray avy hisafidy hiaraka aminao. Ka tsy misy holatsaka andalana izay rehetra ireto, fa mba samy ho tonga amin'ilay fiainana mandrakizay izay fomaninao nay tsiray avy. Tanterao aminay tsiray avy izany satria tonononay noho ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy. Amen.